Izy amin'ny tontolo ny fampianarana ambony eny amin'ny université Ankatso iny fa itokona manomboka ny alakamisy fitozona ho avy izao ireo mpiraikitra ra eo anivon'ny fitsarana manerana ny nosy. Io no tapaka tamin'ny fivorim-be tsy ara-potoana ny syndicat-ny mpikirakitra ra eto Madagasikara. Fa anam-panazavana indrindra ary no entin'ny Vola Ravoavy sy Tsira Kotoarsan. Pakevitra zay rehefa mifandinika tato tapakevitra iroso amin'ny fitokonana manomboka amin'ny alakamisy ho avy zao. Tsisy service minimum, tsisy raha raha-pitsarana mandeha fa ny fehim-potoana no mbola tsy omenay hoe roviny zay no mijanona ny grevy fa mbola toy izy zany zao avy amin'ny alakamisy zay amin'ny alakamisy le 8 manerana Madagasikara. Inona tena antony tonga zay tena fanapa-kevitra zay? Araky efa voaresaky reny me voatoatoana mizoanay matetika ary misy tsy fifanajana arakasa zay ataon'ny namana sasany dia ny tombosoanay koa io ihany zay mbola toy ny fitolomana zay efa nataonay teo aloha. Azo lazaina hoe mahasolo tena ny greffier rehetra manerana ny Madagasikara ve zany président ny azena? Ny fanambarako ihany no fanambarana syndical manerana ny Madagasikara dia io ihany no manakera na amin'ny fanombohana ny grevy na amin'ny famarana na amin'ny grevy. Daholo ny solon-tena. Tonga eto daholo ny solon-tena eto Madagasikara. Tsisy dingana nataon'ny fanjakana mihitsy ve tao aorian'le avertissement nataonareo andro vitsivitsy zay tsisy dingana natao? Mbola tsy misy hatramin'izao. Mbola tsisy dingana nataon'ny fanjakana hatramin'izay ka hatramin'izao ora itenenanay amin'ny tokonanay izao. Mampita vaovao aminareo koa zay raha ohatra ka nisy ao anatin'izay fa na izany raha tsy mino ny tenanay hoe